Faly miarabantsika rehetra indray dia tonga soa ato anatin'ity vlog vaovao androany tia Venezia androany indray mandehandeha foana ihany moa zany araka ny efa fantatritsika rehetra dia Venezia dia anisan'ny tanàna izay mitsangana ambony rano zany. Anisan'ny efa nofinofiko koa ny nakaty zany ohatra nofinofiko daholo makany amin'ity ville rehetrarehetra tena efa ataoko ny compte. No fa ty tena nofinofo satria sanaka ty mintsy satria ozy ny olona hoe lafo vidy be fiainana ty rehefa tonga aty nefa ianao dia hitanao fa normal foana ihany izy fa tsy dia tena hoe lafo be manao na firy akory. Za io zao eto any mety hoe tsy hita fa rehefa avy eo apotraka anareo eto Piazza San Marco ito ny tena lalàna ny Venezia ankoatra ny gondola sy ny ranodrano rehetrarehetra moa zany. Etsika eto amin'izay fa tsy lozako mitanaky eto fotsiny nefa zavatra tokony hojereko mbola be dia be. Misy ilona kely zay misy ilona kely zay tiako jerena Burano sy Murano ny anarany dia dia andeha hoany kony hitady an'ilay toerana amin'izay zao hoe zany dia tongotra hoany. Manomboka be turista be amin'izay eto amin'ilay Piazza San Marco satria efa manomboka atoandro zao amin'ny 10 satria za tonga maraina be mihitsy tsy ninany taty dia le iodikodina faraparany sady hitady WC fa kokotra be mihitsy sady sakafo maraina koa mbola tsy sakafo maraina andreka zany rehetrarehetra zany mbola tokony atao lozako eto indray satria eto mafana be mahafinaritra be mipetrapetraka eto amin'ilay hafanana lasa mafana be ny andro tamin'ny maraina nangatsika dia zao izy lasa mafana be. Aty Venezia zany azo lazaina lafo fiainana ihany rehefa ataoko ny compte satria ny abonnement une journée zany hoe ticket pendant une journée mitaingina ilay atao hoe vaporeto 20 € ray andro fotsiny zay satria moa zany le tanàna ambony-drano dia lié anatin'ny tetezana zany hoe misy tetezana nijereko tamin'ny Google avy eo miisa 530 sy 400 zany hoe 435 tetezana efa miakatra amin'ny tetezana sady indray io rehefa te apita amin'ny rano rehefa te andeha tongotra zany dia tsy maintsy hoe mandeha amin'ny tetezana. Niala le loko mena satria za avy nihinan-kanina satria mipipia aty Venezia mandoa 1,50 € na any amin'ny bararany nefa raha villa hafa ankoatran'ny Venezia dia tsy mandoa vola mandeha pipia any amin'ny bara fa aty mandoa vola na mividy zavatra dia tsy maintsy hoe mividy zavatra zany aloha zany satria za koa no nalasy teo.
aty Morano ilay île kely tsy mifanalavitra ny Venezia eo amin'ny 30 minutes eo angambany izay mitaingina an'ilay ohatran'ny sambo kely reny dia nampalaza an'ity toerana ity ny fanaovana vitre dia andeha hijery an'izay zao hoe ohatran'ny ahoana ny fanaovana vitre zay ny tena mampalaza an'ity toerana ity erakin'izao tontolo zao So you're going to understand the two techniques. So the main and the most used place. Tsara be zareo le aty Morano tsara be ohatran'ny hoe mieritreritra hoe mora rano foana reo anteny hoe morano avy nijery an'le démonstration hoe ohatran'ny hoe fanamboarana an'le verre za teo dia mitikodina kely eto amin'ity tanàna dia avy eo andeha andray an'ilay ohatran'ny sambo kely indray mandeha makany Morano andray no mampalaza an'ilay any ny tranon'zareo milokoloko dia zay indray no mahatonga zay indray no andeha hojereko any solomaso fahenjana be le masoandro na zany na tsy zany noana ihany any tena marina ampy firy zao amin'ny 12 sy fefan'izao nefa ny efa noana sady mandriraka any zareo to manao touristy zany eto raha dia efa misy trano milokoloko kay toerana fandray tsy any Morano tsondray fa tsy any amin'ilay mpamboatra vitre tsondray fa ny vitre aty Morano ny mampalaza azy indray dia ireo trano milokoloko ireo zany hoe milokoloko daholo indray ny trano aty milokoloko isan-karazany ny tranon'ireo inona ny pescatori amin'ny teny mpanjono dia hijerijery an'izay zareo teo reso tory be atao anatin'ilay ohatran'ny sambo kely tena hoe reso tena hoe natory tena hoe tsy teo tonga mihitsy satria tamin'ny tonga tena hoe tonga natory be mihitsy eo ohatran'ny io sambo kely io nandalanay teo hita ohatran'ny fotsifotsy itsy dia eto ny fandraisana sambo mandeha miverina any Venezia dia andro koa mafana velona ohatran'ireny ireny dia tena hoe ohatran'ny hoe vetivety reraka izany fa eny forza challenge nedalany io nedalany wow tsara be zareo ohatra milokoloko daholo le trano majeritsiaro ny tenako hoe any paradis zany amin'izao tena tsara be zareo tena tsara be tena hoe tena farak'izay tsara fa aza adino rehefa ohatra hoe mandeha mansendra indraindray nareo mandehandeha aty Venezia dia aza adino mankaty Morano sy mandeha Morano fa aza mijanona fotsiny ao amin'ilay hoe Venezia ilay hoe Venezia dia hoe ao fa tsara be koa manodidina anazy ela dia mipetrapetraka ety ambody hazo dia misy sambo bon tsy hitanareo moa zany fa misy sambo dia misy rano dia mipetrapetraka eto tena hoe relax total tena hoe relax total aty paradisa tena hitanareo tsy hananenana makaty tena mahafinaritra be aty zavatra tena tokony atao indray mandeha eo amin'ny fiainana makaty Venezia tena tsara anisan'ny ville hitako tena tsara indrindra tamin'izay rehetrarehetra raha ohatra hoe eto Italia no mbola misy any Amalfitana koa kay tsara bref tsara be aty tena hoe tsy manao publicité fa
sady manao publicité ihany koa fa tongava ty zareo tsara be aty dia surtout aza tiany manao an'ilay ilona kely manodidina fa raha Venetia rery am dia voamafinareo raha ohatra eo fotsiny za amin'io ray andro fotsiny ihany aty nefa zao amin'ny 3 efa navita ilona anankiroa. Adiniko tanteraka ny nanao vidéo satria reraka be dia kamo be nanao vidéo dia zao efa amin'ny 7 sy fefany zao dia za mifolo vao miainga avy nisotro spritz tery masotro nefa ok. Ty Saint-Marc ty ihany nanomboako ny vidéo dia eto ihany koa no amaranako anazy androany dia misaotra betsaka antsika rehetra indray nanaraka an'ity vidéo androany ity dia mety hoe misy fotoana ilay izy mety hoe tsy mazava aminareo fa sarisary fotsiny ataoko satria fizaka be dia kampe nazava Ngane manafinaritra nareo indray ity vidéo androany ity dia misaotra betsaka antsika hatrany nanaraka ny vidéo tsy tapaka dia aza miala fa misy vidéo ohatr'ireny matetitetika foana atoato fa naizana tsany ara io mahafinaritra be ilay Saint-Marc. Voilà dia misaotra antsika rehetra dia bisous amin'ny manaraka indray.